Alady fahavalonroapolo volana jona roapolo amby roa arivo. Alady farany amin'ity volana jona ity ry havana ny alady anio. Kanefa antsika malagasy an'itio dia mbola ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena isika. Koa dia miarabantsika rehetra mahatratra ny asaramanitra dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika ary mahatsiaro ambavaka ny firenentsika isika i Madagasikara ity andro ity. Kanefa tsy adintsika koa mitondra ambavaka izao firenena misy antsika izao izay ao anatin'ny vanim-potoana sarobidy. Apetraka tsika am-piaratanan'ny tompo mandrakariva ry havana satria adiditsika kristianina ny mivavaka ho an'izao tontolo izao. Anomana ny fahamparantsika isika ry havana hiatrika ny fanomporan'Andriamanitra hanatona ny tompo isika ka ny salamy voalahatra ny ombonantsika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Aoka ry isika hanatona ny tompo ka raha mankalaza sy manome voninahitra azy ara hitsangana isika. Iombonantsika ny salamo amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao Jehova ary ny fahamarinana koa ao amin'ny fiangonan'ny olona masina. Fa izay any an-danitra no mitovy amin'i Jehova ary iza ny zanak'ireo Andriamanitra ny manahaka an'i Jehova dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olona masina ary ajain'izay rehetra manodidina azy. Jehova Andriamanitra ny maro, izy ny mahery tahaka anao Jehova ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny savon'ny ranomasina raha manonja ny alina ka mampitsahatra azy ianao. Amen. Oh
mararo ny tomponay zanaizy angolan'olona telo amin'ny anarako teo foany ao. Andeha isika anatina ny seza fiandrena amin'ny fahasoavany amin'ny fahasahina mba azoantsika fanorampo izay hitantsika fahasoavana hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ry zanaka ny fanahy masina, reto manatona anao izay ifanantsonao tamin'ny anaranao, izay zanakao no manatona anao ankehitriny. Mideranao izay tompoko mankalaza anao, satria Andriamanitra mahagaga tokoa ianao izay nahazo tontolo izao. Reto izay mahatsiazo ny fahavelomana izany, satria dia nomenao anay mandrakariva ny asan'ny fanahy masina. Mitaridarana anay haka azony manatona anao sy mankalaza anao. Misaotra anao izay no ny fahasalamana, ny hery sy ny tanjaka. Misaotra ny amin'ny andro tsara izay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny alady maran'ity indray, izay ahatsiarovana ny famonjena efa nataonao tao amin'i Jesosy Kristy. Reto izay toko miombona amin'ny fankalazana izany famonjena izany, ko manantena fa dia ho amasininao izay rehetra ary ho raisinao ny ataonay rehetra voninahitra. Dia hatrio kokoa izao fanompoana masina izao, fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ny fiainana. Revana malala, aoka isika ny tsy tena natrehan'ny tompo, iaky ny fahotantsika isika, tsy misy marina dia ray akory aza. Efa nanitony ondro isika toy ny zanaka adala, niala tamin'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra tamin'ny fotsika marina, sy ny fanahy isika, ny isaitsika sy ny heritsika. Tsy tiany namantsika tahaka ny tenantsika, sanatria ny zany misy ratsy azy mihitsy aza. Andeha anatina ny tompo riavana samy eky ny fahotantsika. Andeha atolotsika ho an'ny tompony fotsika mba ho diovina, ka ho masina isika satria masina ny tompo Andriamanitsika. Andeha samy mivavaka mangina iaky ny fahotantsika. Ry Andriamanitra fitiavana, manatona anao amin'ny fanatreteny izay. Efa nandika ny didinao izay, efa nanimbazimba ny anaranao izay, tamin'ny fahakelezan'ny finoanay, tamin'ny fiemoranay amin'ny finoana. Efa nisalasala mihitsy azy izay, ka nieritreritra hiala taminao. Manatona anao amin'ny fanatreteny izay satria tsy tianao noho izany fahotana rehetra nataona izany. Ianao nefa niteny fa tsy avy antsy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ndreto izay fiangonanao tompo, mpanota daholo izay ary tsisy miafina aminao izany. Ndreto koa izay na tsy avy, fa raha tokony ho tiany namana tahaka ny tenanay izay, tao ny fankalana azy aza mipetsaka tetỳ amponay, maminay riny ny teny ratsy azy sy manaratsy azy. Maminay riny to mamisavisa ny fahadisoany, anka adinonay hatramin'ny fahadisoanay sy ny fahadalanay. Manatona anao fanetretenay ny koa izay, no izany faharatsy toetranay izany. Ndreto miara-manolotra ny fo adala,
mba hositranonao amin'ny alalany rano zay fanalatsaka tamin'ny azy fijany. Tompo, mba diovy amin'ny rano ao re zahay, sasao zany fahotana rehetra zany, ary avozy izay rehetra. Rerany be famoranko mitalohanao zany, namelantsy efa diovy izay ho fampahotana, sasao izay ho fakely, ary avozy ny fanany ho velom-panompo anao. Ny fitiavany Jesosy Kristy zanaka moanjanay mangatahany aminy. Amen. Biavana manano ny tompo, manao zay bebaka marina, raisy soa kehitriny teny famelan-keloka zao omeny tompo atsika, hitsangana indray izany. Fa hoy ny tompo amin'ny alalany soratra masina, ary raha misy manota dia manana solovava amiray isika dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy ho avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo zao koa. Fa raha misy olo amin'ny Kristy dia olo-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo, voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina miterahany tompo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandresa. Voninahitra ny lafindrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiainana.
Prions. Merci Seigneur de nous avoir guidés et nous avoir conduits jusqu'à ce lieu pour que nous te louons et t'adorons. Merci pour la santé et pour la vie que tu nous donnes encore. Maintenant, nous te demandons ton Saint-Esprit pour illuminer notre esprit et comprendre ce que tu veux dire aujourd'hui. Et nous te demandons aussi de donner ta sagesse à tous les enfants et aussi à tous les jeunes pour qu'on puisse suivre ton chemin. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est racontée dans la Bible. Le thème que je vais vous parler aujourd'hui, c'est « Seul Dieu est digne de notre adoration et de notre louange ». Seul Dieu est digne de notre adoration et de notre louange. Que signifie glorifier Dieu? Glorifier Dieu signifie l'adorer et le louer pour tout ce qu'il a fait. Adorer Dieu, le louer pour tout ce qu'il a fait. Et à quoi ressemble lorsque les gens se glorifient eux-mêmes au lieu de Dieu? Ça ressemble aux gens qui pensent qu'ils sont vraiment géniaux et se vantent beaucoup d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous entendrons une histoire d'un groupe de personnes qui ont essayé de se mettre au-dessus de Dieu. Nous apprendrons que seul Dieu est digne de notre adoration et de notre louange. Je vais vous lire alors l'histoire au nom de Jésus. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Au nom de Jésus, tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en Basse-Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns les autres, « Allons au travail pour mouler des briques et les cuire au four. » Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et du bitume comme mortier. Puis ils se dirent, « Allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit, « Eh bien, voilà tout ce qui forme un peuple unique et parle la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera à réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes. Et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur toute la terre entière. Voilà. Est-ce que nous connaissons c'est quoi l'histoire? Le titre de l'histoire? Voilà, c'est la tour de Babel. La tour de Babel que les hommes voulaient construire. Je pense que tout le monde a déjà entendu cette histoire. Une tour que les hommes voulaient que le sommet touche le ciel. C'est pas comme la tour Eiffel, mais je pense que c'est encore un peu plus haut.
Et dans cette histoire, on raconte que les hommes voulaient construire une tour très haute que les cieux pour leur gloire à eux-mêmes. C'est écrit au verset 4, « Allons bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel et nous deviendrons célèbres. » Les hommes voulaient être célèbres. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors Dieu descendit du ciel pour voir les œuvres des hommes. Et bien sûr, il n'était pas d'accord avec le projet en cours de réalisation, car Dieu pouvait savoir à quel point le cœur des gens devenait orgueilleux. Voilà, ils étaient orgueilleux parce qu'ils voulaient défier notre Seigneur. Dieu savait que s'il ne corrigeait pas son peuple, le peuple tomberait de plus en plus dans le péché. Le péché des hommes vont être tombés de plus en plus dans le péché si Dieu ne corrigeait pas les hommes. Alors Dieu punissait les hommes, non seulement en confondant leur langage, mais il les a aussi dispersés sur toute la surface de la terre. Et là aujourd'hui, il y a des multitudes de langues dans le monde. Personne ne pouvait plus se comprendre et le projet de construire n'est pas achevé. Dieu a dispersé l'humanité et en dispersant l'humanité, Dieu lui rend sa diversité, source de richesse et de liberté. Vous voyez, quand l'homme se glorifie, Dieu l'humilie parce que seul Dieu est digne de notre adoration et de louange. Aujourd'hui, il y a des milliers de langues parlées dans des centaines de pays partout dans le monde. Nous pensons que ça aurait été agréable si tout le monde parlait le même langage et tous ensemble pour adorer le Seigneur. Et oui, dans le ciel, nous adorerons tous ensemble le même Dieu, même si on a l'air différent. On trouve un verset dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9, au nom de Jésus. Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'était des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Ça, c'est dans l'Apocalypse. C'est Jean qui l'a écrit et il a vu ça dans le ciel, qu'il y a beaucoup de gens de toutes nations qui glorifient et adorent le Seigneur Dieu ensemble, même si nous avons des langues différentes. Alors, Dieu veut que nos vies sur terre soient en quelque sorte comme une répétition pour le ciel. Il veut que nous l'honorions et l'adorions maintenant, parce que ce que nous faisons maintenant, ça sera ce que nous ferons pour l'éternité. Nous avions vu également que Dieu empêche et punit les projets orgueilleux. Alors, faisons tout pour la gloire de notre Seigneur Dieu, par exemple, les examens, notre service pour l'Église ou notre projet d'avenir. Amen. Prions. Cher Dieu, merci beaucoup pour notre leçon aujourd'hui. Merci de nous avoir donné un aperçu du paradis et comment un jour, tous les jours,
comment un jour tous les gens éparpillés sur la terre se réuniront à nouveau autour de la trône en t'adorant et en te louant. Donne-nous des cœurs qui veulent t'adorer aujourd'hui et protège-nous du mal de ce monde et aide-nous dans notre projet pour que nous ayons un cœur avec une humilité et non un cœur orgueilleux. Donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'on puisse suivre ton chemin et nous guide. Et un jour, nous voudrions être ensemble dans le ciel pour t'adorer et pour te glorifier. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tonga amin'ny fotoana izay iainona ny soratra masina izay ankehitriny, soratra masina izay avy amin'ny tsindrimandrinao Andriamanitra. Koa mangataka izahay ny amidinanao ny androtsahanao ny fanahinao masina ho amin'ny tsirairay avy ho aty anatinay, ampahery anay ary anazavanay ka ny vavady tsy anay rehetra dia hifantoka tanteraka amin'izany teninao izany. Dia mety sampahery ny ireo izay hamaky ny teny ary indrindra mety izay aloha ny mpanomponao izay hitory ny teny aminay. Ka izy rehetra renay ankehitriny dia mba ho fatsim-panao anay mandritra ity herinandro voantsika ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy amin'ny soratra masina isika tompo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andiny fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ny andiny fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay hitohizana ao amin'ny Romanina toko fahaenina ka ny andiny fahatelo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Rehefa miara-mahita dia toy izao ny vakan-teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'indray andro Elisa dia nakany sonena, ary nisy vehivavy mpanan-karena teo izay nanery azy nakaniny. Ary isaky ny mandalo izy dia nivily nakao aminy ny nakaniny. Arona vehivavy tamin'ny lahy, indro fantatro fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay mpandalo eto amintsika mandrakariva. Masina ianao, andeha isika anao efitrano kely ambony rihana, ary asintsika fandriana sy latabatra sy seza ary fanaovanjiro azy ao. Ary raha tonga eto amintsika izy dia ao no mipetraka. Ary tamin'indray andro dia tonga tao Elisa ka nipetraka tao
tamin'ny geazy zatoviny antsoy ilay sonemily ary rehefa nantsony ravehivavy dia nitsangana teo anatrehany izy ary hoy Elisa tamin'ny geazy mba lazaon-dravehivavy hoe indro efa niay anay tamin'izao fiahina rehetra izao ianao koa inona kosa mba atao anao tsy nao olazaina amin'ny mpanjaka va ianao na amin'ny komandiny miaramila dia namaly ravehivavy hoe mitoetra ty amin'ny fireneko aho ary hoy Elisa fa inona ary no atao anao dia namaly geazy hoe tsy hitanao va fa tsy manananaka izy sady efa antitra amin'ahy dia hoy Elisa antsoy ary izy ary noho nantsoiny izy dia nitsangana teo ambaravarana dia hoy izy raha mby amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao ary hoy ravehivavy tsy ary tompo lehilahin'Andriamanitra aza mandainga amin'ny ankizyvavinao tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiresina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombohina taminy animbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa iara-belonaminy koa isika ary fantatsika fa rehefa hitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesany fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona an'Andriamanitra izy ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Tsara soratany matotoko fahafolo andiny fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny anarany Jesosy izay tiray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy
ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no mianotro dia azo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-pitia ny mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia andray ny valim-pitia ny olona marina. Ary nazovina ny manome ranomangatsika na dia erany kapoaka ihany azy hosotro ny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitia. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy izany ray tokony ataontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka marivelitsina, nijaly anapoka Ponto Pilato, ona tamin'ny azy sy jaliana, maty kanarivo, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an'entatra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any mividy tsara ny velona sy ny maty, ny fanahy masina, fiangonana masina nela zao tontolo zao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-kely, fitsangana amin'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andriamanitra, mila fitoniana ny fanahinay satria misamboara voary tamin'izao tontolo izao, samboara voary noho ny afitsika izao tontolo izao. Izany no iantorahanay ho atongotra indray andray ny fitsarana sy ny fiadanana. Itenena Tompo araka ny fombanao, fa ny teninao no fanino tombotra sy fanazavany lalanay. Amen. Rehavana malala ny Tompo dia mbola mampitombola ao amintsika mandrakarivanay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Izay voasoratra amin'ny Mateo 10:7-9 sy 7-3 rehavana no teny engantsika ny fampaherezana. Jesosy Kristy no miteny amin'ny anarany, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no mianotro dia hahazo azy. Raha nanao ny hira fahavala amin'ny 700 itsika ry havana
ny eo amin'ny fiverenana andrefray dia hoe ndreto izahay milanja faneva ilay hazo izay nanavokana anay antsitrakoana ny loranay tena ka tany mba ho anao zahay faneva etandara na mety ho sainam-pirenena ihany koa zany zany hoe le azo fijaliana ny totry ny ahofahofa ho maritra ilay faneva na ho maritra ilay sainam-pirenena ka matetika efa mandray an'ity hoe mitondra ny azo fijaliana isika mantsy dia avy hatrany dia alahelo eo anaty ary zay tokoa ny fomba fandraisana azy hatramin'izay hoe tsy maintsy milanja ny azo fijaliana tondra ny azo fijaliana daholo dia zay ny fiheveran'ny rehetra manao hoe zavatra mavesaka zany tolanjay ity dia mieritreritra koa manao hoe sazy le izy satria no ny adisona natao dia karazana sazy dia tsy maintsy lanjaina zany le azo fijaliana fa atao hoana nanao ny tsy nety dia lanjao ary izy dia eritreretina hoe azo fijaliana mavesatra mampitambesatra ny fiainana ka rehefa milanja le azo fijaliana dia mahita ao an-tsary zany hoe jesosy milanja le azo fijaliana navesatra be dia zaho koa zany dia ohatran'iny dia zay foana nandraisantsika an'ity teny ity tsy eto ihany fa filazantsara soratany io ka mamarika dia samy milaza ny hoe mitondra ny azo fijaliana fa rehefa tena dinianao re afaka tsy zany le izy ny hoe mitondra ny azo fijaliana tsy zavatra mavesatra tsy zany natao hoe mitondra ny azo fijaliana tsy ampy ny fotoanantsika azoko manazava ny tsipriany zavatra rehetra makasiny hoe mitondra ny azo fijaliana fa zavatra azotsika sitoma vetrany miainga amin'io fandravonana mety hojerentsika amin'ny fotoana rehefa tonga ny alakamisy ka ny alakamisy mamerina ihany efa misy ny fampianarana zay ataoko mba hanalinana kokoa zany hoe mitondra ny azo fijaliana zany ka amin'izay mety hojerentsika daholo reo andiny soratra masina manazava satria mantsy ny soratra masina reafana dia mifanazava tsy mifanipaka ny soratra masina fa mifanazava le izy ka andeha ro jerentsika nydikany hoe mitondra ny azo fijaliana izy porter sa croix ny teny frantsay fa nitatsika eto amin'ity andininy fahavalo amin'ny telopolo ity dia prendre sa croix mandray raisina le azo fijaliana zany hoe misy heviny anakefatra farafakeliny no anazavana ny ambarany soratra masina makasina hoe mitondra ny azo fijaliana ny voalohany dia hoe mandray ilay azo fijaliana ka raisina ho fananany tena le izy prendre par la main et s'approprier pour être en sa possession raisiko ny tanana le azo fijaliana zavatra azo raisina ny tanana dia raisiko fananako raha ohatra zany mandray zavatra ianao dia ohatra ianao zao vidy zavatra manome vola ianao dia raisinao ilay zavatra dia ataonao ny ato-poste ohatra hoe lasa fanananao le izy misaproprie an'izy ianao dia lasanao manokana zany hoe raha miteny zany manao hoe mitondra ny azo fijaliana dia raisina ny azo fijaliana tsy zavatra mavesatra le izy fa raisinao le izy dia entinao dia lasatra ny hoe karazany fanananao alohany anazavaka n'izay hevitra voalohan'izay nefa dia zao rehefa miteny jesosy manao hoe mitondra ny azo fijaliana dia io natsona amin'ny grammaire greka hoe présent historique zany hoe indray mandeha ihany ianao no mitondra ny azo fijaliana indray mandeha ihany ianao no mandray an'le azo fijaliana dia rehefa aveo iny lasa fanananao inona dikan'izany dia zao hoe amin'ny fotoana anapahanao hevitra andray ny famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy tao ny azo fijaliana satria ny azo fijaliana dia mariky ny famonjena sy ny famelan-keloka zany hoe amin'ilay fotoana andraisanao anapahanao hevitra ary tokony izy zay fotoana anankiray zay hoe nanapa-kevitra aho na nanamafy ny fanapaha-kevitra tamin'ny batisy fa izao dia manomboka izao dia manaiky an Jesosy
tompo sy mpamonjy hafa izy namenamenaka dia zay ianao natao hoe mandraina mitondra ny azo fijaliana. Zay la hoe prendre au sacroix. Tsy hoe isako metsika ianao zany dia handraina hilanja ny azo fijaliana foana fa indray mandeha le izy raisina hoe indray mandeha ary fanapahan-kevitra an-tsitrapo décision volontaire ny mandray an'ilay hazo fijaliany Kristy ho famonjenana. Rehefa aveo iny dia lasa fanananao na lasa ao anatinao. Zany hoe ny fotoana andraisanao an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao marina eo amin'ilay fibebahana iny no andraisanao ny hoe mitondra ny azo fijaliana. Karaha manohy zany tsika miteny manao hoe ny fanekeko anray antenako samirery an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ahy dia hazo fijaliana manjary mitondra fiainana le izy, mitondra fiadanana izy fa tsy hoe mavesatra kosa. Tsy arak'izay nandraisako an' Jesosy Kristy zay eo dia vao mainka niena vesatra be ny fiainako, vao mainka tena hoe nandreraka be mihitsy. Inona ny fiadanana voaray amin'izany? Fa ny nandraisanao an' Jesosy dia tondra fiainana vaovao, tondra fahasambarana anaty, tondra fiadanam-po sy fiadanam-panahy. Noho izany aza raisina côté négatif mihitsy hoe mitondra ny azo fijaliana na nandray ny azo fijaliana. Indray mandeha io amin'ny fiainanao, mibebaka ianao, niala tamin'ny ratsy fanahy dia nandray an' Jesosy tombo sy mpamonjy. Raha mbola tsy nandala an'izany ianao, mbola tsy mitondra ny azo fijaliana marina tsika, fa mbola any ivelany ny azo fijaliana. Kanefa ny hevitra faharo anatin'izany ry havana dia zao hoe rehefa nandray ny azo fijaliana aho dia misy natura vaovao ao anatika eo. Zay ilay hoe mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy. Zany hoe melohan'ny andraisanao an' Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy ny fiainanao anao dia tsy mendrika an'Andriamanitra. On n'est pas digne de Dieu. Fa rehefa nandray amin'ny azo fijaliana ianao, zany hoe nandray an' Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainanao, dia misy zavatra vaovao zay amboarin'Andriamanitra ao anatinao. Zany no ambaran'ny Paoly apôstôly manamarika azy amin'ny Efesianina toko fahaefatra, Ephésiens chapitre 4 verset 24. Zao ny nambaran'ny Paoly azy: ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Toetra vaovao, natura vaovao, io ihany no afaka manamboatra anao satria avy amin'Andriamanitra io. Zany hoe Andriamanitra no manome toetra vaovao. Zay na tsy hoe fibebahana. Ny olona mibebaka marina tsy maintsy niala tamin'ny ratsy fanaony izy ka hafa mihitsy ny fiainany rehefa aveo. Paoly apôstôly ny resahana, iny nataon'ny Paoly apôstôly tamin'ny mbola Saoly nianarana, nanenjika ny fiainana izy, nataony maivoka mihitsy ny kristianina, nataony maivoka mihitsy ny apôstôly, nienjehana traizatraiza. Fa rehefa mibebaka izy, iny hafanampon'ny Paoly manenjika ny kristianina, manenjika isan-tokantrano, nienjehany Paoly, torahany vaty vonony. Iny hafanampon'ny Paoly iny mitoreny filazantsara nampoteo. Lasa namany apôstôly izy, fa tsy fahavalony fiangonana intsony. Zany natao fiovam-po ry havana. Zany hoe ny olona nandray ny azo fijaliana ka mieritreritra manao olo-baovao kanefa tsy niova ny toetrany, tsy nandray ny azo fijaliana marina. Zay no hevitra lehibe voalohany sy faharoa havana. Mandray aho, rehefa nandray an' Jesosy aho dia men'Andriamanitra toetra vaovao zay mahamasina, manamasina iny ary manamarina. Hafa mihitsy ny fomba fiainako tany aloha raha nanenjika ny namako tahaka ny Paoly apôstôly, raha nanaratsy azy aho, rehefa aorinan'izay miova mihitsy aho. Raha olona tsy azo rahamonina tamin'ny voalohany, raha olona tsy azo iainana ny fiainako, rehefa tafahoana amin'ny Kristy marina dia niova ny fiainako. Lasa olona sarika mahafinaritra, lasa olona mahate olona sy te hifandray. Fa zay ilay fiovampo, zay ilay toetra vaovao
zay ambarety. Ny hevitra manaraka le avy no anatin'ny hoe tondra ny azo fijaliana dia izao manapa-kevitra an-tsitrapo ny hiasa sy hanoko an'Andriamanitra. Manapa-kevitra an-tsitrapo ny hiasa sy hanoko an'Andriamanitra. Inona ny tiana mpitaina anatin'izany? Izany ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana dia toy ny antsoina hoe étendard na saina na faneva. Any amin'ny sehatra miaramila no hitantsika azy. Izany hoe any amin'ny miaramila ny olona tena important indrindra dia ilay mitondra ilay saina iny. Rehefa mitsangana iny saina iny dia ambolo ny moralina ny miaramila rehetra, fa mbola raikitra zany ny ady. Kanefa iny mitana saina iny a, misy bibaiko izy. Misy bibaiko izy mitondra an'iny. Raha sendra sanatry iny zany ka maty na maratra ilay mitana ilay saina, dia efa mibaiko indray ilay any, atsangana ny saina dia mifandimo manangana ny saina iny mba ambolo foana ny moralina ny miaramila rehetrarehetra. Zany hoe anatin'izany revana dia manambara zany fa le asa fanompoana an'Andriamanitra dia an-tsitrapona anaovana azy, ary misy fanapahan-kevitra fa hanao an'ilay izy marina ka misy ny atao fifandimbiasana eo amin'ilay izy. Rehefa tsy eo amin'ilay toerana dia nisy nandimolay izy satria tsy izany mibaika an'ilay mpibaika fa izy mibaika ianona indray zany mpazona an'io. Ary izay mihitsy ilay avy-tena amin'ilay hoe tondra ny azo fijaliana. Zany hoe ilay azo fijaliana dia ilay Jesosy Kristy. Ilay Jesosy Kristy rehefa misy reradraraka ny namana dia toany izy ampaherezo izy, fa tsy kiviana indray hoe tsy mahavoa mihitsy nareo, tsy aleha mihitsy nareo. Andriamanitra zany zavatra mitranga ny tsika voaka an'Andriamanitra. Inona fotsiny fidianana anareo tao? Nareo mibirao, nareo midepôna, tsy miasa nareo, tsy aleha mihitsy, tsy riavana fa izy ianao maleha. Jesosy Kristy ny tompon'ny fiangonana, asany atao fiangonana, fa tsy asan'olombelona kosa. Raha sanatria manao zany mantsika dia Andriamanitra ilay vetika tsy mahay iny, nefa asan'Andriamanitra ny atao amin'ny fiainana. Dikan'izany ilay havana dia izao hoe misy fifandrombonana sy fifankatiavana andrasana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, an-tsitrapona anaovana an'izay ao anatin'ny fanetretena feno. Manaiky ny baiko n'ilay Jesosy Kristy ny teny manao hoe mifampahereza, mifananara anatin'izany fifankatiavana. Ary izay ilay izy. Izany hoe ny olana indray an' Jesosy marina dia manao ambolo mandrakariva iny azo fijaliana iny ny fanefa, tsy mavesatra izy. Fa Jesosy Kristy ilay mitarika iny, Jesosy Kristy ilay mampahery iny, ary mifampahery ny voaka an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra. Havana malala, herin'Andriamanitra ny azo fijaliana ho antsika rehetra. Ho matsy ny asan'ny apôstôly toko voalohany a, dia ny fahavalo. Zao le teny eo narana. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria hatramin'ny farany tany. Zany hoe le hery ny fanahy masina izay nitarika antsika. Dia io koa ny ifankaherezana. Misy namana ndraindray reraka kivy hoe mba manao ihany ny tena fa dia izao foana ny mahazo, fa mifankahery isika hoe ny asan'Andriamanitra ny zava-dehibe, an-tsitrapo izy ty, atao amin'ny fitiavana, atao amin'ny fanetretena, andao atao ny asan'Andriamanitra. Ny hevitra manaraka anatin'izany rehefa anany hoe tonga ny azo fijaliana dia sary anohitra no resantsika azy. Sahala amin'ilay pêcheur reny zany, ilay mpanjono, rehefa engena ilay ancre iny dia miakatra ilay voile, dia lasa mandeha dia mamakivaky ny ranomasina. Izany hoe ilay azo fijaliana dia toy n'ilay ancre miakatra avy any ambany iny. Izany hoe miakatra ilay ancre dia topatopa ilay voile, dia manaraka ny rivotra izay mitsoka, dia manaraka an'iny ny ao anatin'ny sambo rehetrarehetra. Hoe ahoana makaizy zany fandehan'ny rivotra zany, mandeha miakavalana ve sa mandeha miakavisa, mihelotra ve sa manosa ahoana. Dia ilay azo fijaliana dia tahaka an'izay mihitsy. Rehefa nanapa-kevitra tsitrapo ianao fa hanoko an'Andriamanitra, dia avelao ho tarihany amin'izay aloha.
zavatra mavesatra zany azo fijaliana zany matoa mitarika tsy hoe azo fijaliana tariana avy any mavesatra be fa izy indray mitarika anao ka tsy ofo ny moramora mandeha zany hoe ny rivotra ny mitsoka azy inona tiana mpitaina amin'izany misofoka du saint esprit ny fanahy masina no mitsoka moramora dia mampandeha n'le izy mampandroso anao mandeha tsikelikely anao inona nefa andeha anaratolona ndeha anaratolona ny dikany zany hoe ny olona nanaiky ny azo fijalian'i Kristy ho fanana n'ilay Jesosy sy mpamonjy azy olona ndeha anaratolona dia hamory olona ho an'i Jesosy Kristy ary zany ny asa andrasana ho an'ny diakona ho namany mpitandrina izy hiara-miasa amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra raha misy sany namany mpitandrina akaikindrina dia ny diakona ary hitanareo fa miresaka aminareo fa nama pastera satria izay manambona ny omby izy ao amin'ny Kristy manambona ny omby izy ho an'i Kristy ka tsika Luka 5 nanirahany niresaka nataon'i Jesosy tamin'ny apôstôly Luka 5:14 izao le teny nataony Jesosy manao ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny arakinareo azo Jesosy Kristy mitarika fa ny fanahy masina mampahery inona nataon'ilay olona nandreny azo fijaliana nitaona olona ho an'i Kristy izy fanontaniana mipetraka izay ve ny asa ataontsika raha ohatra anao ty asa fanomponty isika rehetra ianareo izay tokana na tsy hoatsy na filohan'ny sampany anao bran sampany zahatra ataontsika ve nitaona olona ho an'i Kristy samy manao nama mpitandrina anao raha izany nisy dinidinika revana nataon'ny fiara-miasa mpitandrina ny FMM nivory izay tamin'ny afaky maly alina tamin'ny zomaly dia hoe ho ampiana ny fanekena ho an'ny diakona any hoe hiampy zany fanekena ataonareo diakona amin'ny alahady fa ankoatran'izay ny filohan'ny sampana dia anao ny fanekena anatin'ilay fanekena hoe ho namany mpitandrina hiara-miasa amin'ny fiandrasan'ny ondrin'Andriamanitra ny filohan'ny sampana dia anao an'izay koa fa ankoatran'izay dia hoe rety ny fanampony izy manaiky ny batisa iray ay zahatra anankiray miaraka amin'iny zany ankoatran'izay manaiky ny antsona hoe fanekem-pahasoavana ny alliance de grâce ary manaiky ny taony hoe fitoram-piangonana FPM zany hoe ireo zavatra hoe zany tsy natao an'ny diakona fotsiny fanekena faharoa fa ny filohan'ny sampana tokony manao azy satria tokony ho namany mpitandrina koa izy satria ny sampana no mamolavola olona mba ho tafatetro amin'ny fiangonana ka raha ohatra ka tsy namany mpitandrina amin'izay izy dia sahirana izy mitondra olona ary ho sahirana izy mampitoetra sy mahakamana ny olo amin'ny fiangonana da tsika amin'ny alahady fandaminan'izany rehetra zany ny hevitra manaraka revana mahakasika an'io mitondra ny hazo fijaliana dia zao ny hazo fijaliana dia sahala ny baton any hoe baton du berger le tehan'ilay mpiandrondry zany hoe baton de Moïse le tehan'ny Mosesy inona ny dikan'izay zany hoe mitondra ny hazo fijaliana dia mandeha amin'ny fahasahina ka miankina amin'ny hazo fijaliana zany hoe mandeha ianao na amin'ny alana amin'ny ataony dia iny hazo fijaliana iny ny tena ino ny tsapatsapana ny zavatra rehetra misy lavaka veatra manao ny izany lalina ve le raso manao dia ny hazo fijaliana iny anteherana tsy mavesatra le hazo fijaliana amin'izay fa le hazo fijaliana indray ary hianteherana io satria maivana le izy zany hoe ny zavatra lehibe ao anatin'izany raha sendra reraka eny an-dalana ianao eo le hazo fijaliana itena misy fotoana reraka ny mpanokon'Andriamanitra kiva ny mpanokon'Andriamanitra ino natao misy hazo fijaliana iteny le hazo fijaliana aza kiva ianao fa efa nandray hazo fijaliana ianao ino manamaivana anao ino no afaka mitarika anao ary zany ny fampahirezana anatin'ity hoe hazo fijaliana ity iana dikan'izany ry avana dia zao raha le hevitra andresana rehetra ireo ny hoe mitondra ny hazo fijaliana tsy zavatra mavesatra na manahirana ilay mantsika rehefa mihira ohatra hira fa fito amin'ny zako dia otsaka daolo ny ranomasina
raha mieritreritra ny jesosy niantona tao amin'ny azo fijaliana anao ka nijaly dia tsy manino zany hoe nitomany nijaly tokoa manao tompo tsy manino zany satria nalahelo anao hoe jesosy niantona fa raha ianao mieritreritra zaho zany amin'ny azo fijaliana nitomany rehefa miraniny diso ihany ina fa tsy zay nateo tona ny azo fijaliana ny azo fijaliana dia maivana hitantsika amin'ny alahadielony ny teny hoe makanesa diamika zay miasa faritra sy mavesatretana entony zioka ka mianaranitra amin'ny alahady jerentsika hoe ahoana marina moa zany le tena miarana lanja ny azo fijaliana azy zany satria jesosy ohatra miteny ihany manao hoe entony zioka ko ity zay zany zioka zany hoe tsy avesatra le olo hitantsika amin'ny alahady a fa androany zany hoe havana dia mijanona eo amin'izy tsika manao hoe ny azo fijaliana zay raisinao ankehitriny ka andraisanao fanapahan-kevitra maro dia hitondra fiadanam-po amin'ny fiainanao manome toky anao izy fa ho sady fiarovana ny azo fijaliana manome toky anao fa hanomehery anao ny azo fijaliana manome toky anao fa hitantana anao ny azo fijaliana zany hoe le jesosy Kristy manomboka eo dia izy ny fanevantsika raha sendra reraka ny fiangonana mifampahery tsy mifanakivy fa mifampahery ary zany mihevitra lehibe anatin'ny tiatsona hoe azo fijaliana ty iavana malala amin'ny tompony fitinika amin'ny teny frantsay zay satria lavalava ihany fanazavana prendre sa croix une seule fois dans la vie lors de la conversion je prends la décision une fois pour toutes de changer de nature et je prends par la main de mon cœur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est Jésus qui me transforme en une personne nouvelle. Et c'est ça le but de la conversion. C'est Jésus qui va me transformer pour être digne de son service. Prendre sa croix, premièrement, s'approprier le salut, accepter le pardon et le salut offert. Accepter de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Deuxièmement, c'est être décidé et volontaire au travail, au service. Pour être un témoin pour Christ, la croix est comme un étendard, un drapeau. Le plus important dans la bataille d'une armée, c'est celui qui tient l'étendard. Si jamais l'étendard n'est pas visible, la morale de la troupe tombe. On se relaie pour élever l'étendard, mais celui qui le tient reçoit toujours un ordre du chef de commandement, et ce chef, c'est Jésus-Christ. Troisièmement, prendre sa croix ou porter sa croix, c'est l'action de lever l'ancre pour aller en haute mer et se laisser guider, pour être des pêcheurs d'hommes. La croix est comme la voile et on se laisse guider par le vent, c'est-à-dire le souffle du Saint-Esprit qui va tous nous guider. Quatrièmement, marcher fermement en s'appuyant sur la croix. La croix est comme le bâton du berger. Elle n'est pas lourde. On se sert d'elle pour nous guider, nous appuyer en cas de fatigue. Efa miteny zany tsika mitorany azo fijaliana dia fampahirezana amin'izay manomboka eto fa tsy milanja ny azo fijaliana tsy adiso ianao raha izany fa mitondra ny azo fijaliana fanery zany tsy voatery foana ianao tsy maintsy lanjainao ny azo fijaliana Kristy ny azo fijaliana Kristy izy ihany no mahazo milanja azy fa tsy ianao matory efa nilanjainy le izy fa rehefa mena ianao le izy dia maivana ary zay lay zavatra lehibe hitatsika eto rehefa resahantsika narena dia ahoana moa zany rehefa misy fahoriana na fizahan-toetra sy ny sisa zavatra hafa-azontsika resahana le zay miavana malala maherezy indrindra manareo zao tokanana atsoatsy ny olotokanana ve efa nandrain'i Jesosy marina aloha olo efa mibebaka marina ve ny olotokanana sa manao any bokin'ny Levitikosiana mahakasika an'ireo mpisorona toy ny Levita dia miveriberina foana ny hoe aoka ho masina nareo satria masina izay ho Andriamanitra ny mpisorona rehefa hotokanana ary rehefa anao ny asa fisorona dia tsy maintsy misy foana ilay atao hoe
ifamela helika amin'ny fanasa-tongotra olonotokanana ve fa namela helika sa tsy namela helika Jesosy Kristy alohan'ny anatanterahana asa-pisinontany azo fijalia nanasa ny tongotry ny mpianatra zany hoe misy famelan-keliko anomeny tao hoe alohan'ny anaovako an'ity asa fisinolany ity tony karazana consécration an Jesosy misy le izy dia mamela ny heliko ny rehetra nisy alaheliko anatin'ny fifidianana tsy afeniny zany ny fanontaniana mipetraka ho consacré na ary diavolo vonamela helika sy tsy vonamela helika ho lasa an'izany tsy manana fahamasinana ve ho consacré ny tompo ampieritrehitra zany ary mila fandinihan-tena hitsangana indray ny fitana ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavana Andriamanitra ary ny fampiraisana ny fanahy masina petraka entony izy io aloha ka mianara fa maneho fanahy sady tsy miavona vo aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio 7:20. Izany tenin'ny soratra masina izany riavana no entina hiarabana antsika rehetra amin'izao alahady maraina izao. Raha misy vahiny sendra mandalo dia angatahana hitsangana izy ireo ho arabain'ny fiangonana. Toy izao ny raharaham-piangonantsika. Alahady farany amin'ny volana jolana io ankatoka dia niangaviana isika rehetra ahafitra amin'izany ankatoka izany. Anankiray mirakitra momba ny toerana ivavahana. Ny alahady 5 jolay dia any Lepaoro ny fotoam-pivavahana manomboka amin'ny 7 ora. Fandraisana amin'io amin'ny koa no anokanana ny diakona sy ny komity ary hiarambana ny anniversaire mois de juin. Alahady 12 jolay amin'ny 7 ora sasany Lepaoro. Alahady 17 jolay amin'ny 7 ora sasany eto Saint-Denis fandraisana. Alahady 19 jolay amin'ny 7 ora sasany Saint-Denis ankatoka. Toebola nirakitra tamin'ny alahady farany teo 315,49 €, raky mpisaorana 50 €, adidy 132 €, sampana lehilahy kristianina 5 €, sampana tokopira 155,10 €, izay ny totaly 657,59 €. Filazana manjono. Misy fanitsiana kely ankatoka androany anakoro nirakitra dia tatazana daholo. Filazana manjono. Izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jaona 1:520 sy 9:20. Nodimandry any Madagasikara ny anabavy ny mpiray-tampo amin'ny Andriamato Rajossoa Joseph sy vola
ny famangina dia ho tanterahana an'io ka aoka iolona isika amin'izany raty mpisaorana avy amin'ny rasandison manandray be ho an'ny mpitandrina izany ny an'ny mpitandrina izany ho an'ny mpitandrina efr-réunion ny brao ny komity ny mpiara-mivavaka ary na inona angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo Matio 5:20 izany tenin'Andriamanitra izany no entina fianakaviana rasandisona maneho amintsika mpiara-mivavaka eto amin'ny tafo la réunion ny fisaorana feno tamin'ny tondranareo am-bavaka ny fahorinana trehana mafy sady mangidy tokoa izany hoe namoy zanaka salama sy matanjaka ary nakafizin'olona rehetra izany indrindra teo amin'ny mpiara-miasa taminy nefa nandahoana tampoka araka ny toro-teny mety mpitandrina ny alahady ariva teo manambara fa Andriamanitra no fonenana ary tsy hisy tokony atahorana dia natsapa izay fianakaviana fa nahitany tompo izy ary mandry mpiadanana mivavaka natolotrareo dia sy nitondranareo anay isan'andro tamin'ny alalan'ny kofokola dia nanamory tanteraka ireo adidy sy andraikitra samihafa tsy maintsy natrehana tany ampitandranomasina hitataritra sy hisaorana amin'ny tompo fa ny fanahy masina dia teo aminareo tsirairay avy ary hitataritra ny fitiavana sy ny fombonana nasehonareo ka ny valobavaka dia azo tsampahitanana tokoa nanamaivana ny alahelo izany ary raha kristianina dia ezaka ny tena fanana fiona fa Andriamanitra dia mahay mandahatra ny fiainantsika zanak'olombelona misy raha mpisaorana tolotra fianakaviana ho an'ny fiangonana ho mariky ny firaisantsika eo amin'ny tompo ho an'Andriamanitra irery any voninahitra rasandisona mianakavy fararakotra 200 € dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra misaotra ny tompona ndraiky tsika riavana amin'izany rarasamihafy izany tondram-bavaka izay manandrify arak'izany dia tanterahana rehefa veo rava eo ny famandrina namantsika izay mitondram-pahoriana narak'izany riavana araka aminareo izany dia amin'ny alahady izao fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana ny fotoana fanokanana ny diakona sy fametrahana amin'ny toeran'ireo komity vaovao eto anivon'ny fiangonana tondram-bavaka an'izany tsika rehefa ny tondram-bavaka misy ny atao hoe amam-bolana herinandro maromaro izay zahatra rehetra moa dia tondram-bavaka foana isan'andro isan'andro izay sitrapon'Andriamanitra hitondran'ny fiangonana eo dia apetraka amin'ny tompo misaotra ny tompo dia mamaly vavaka foana izy riavana tsapa mihitsy izany rehefa mivavaka isika dia misy valim-bavaka tonga sare alieno izany ny saoran'Andriamanitra izany izany mbola porosiana anareo ihany izay mbola tsy miditra ao amin'ny fiaraha-mivavaka Andriamanitra no miaona amintsika mialana amin'ny fiaraha-mivavaka dia mahay resatra azy fa miaino antsika eo Andriamanitra vavahantsika io narak'izay araka ny nambara tao dia miditra amin'ny sifintsika amin'ny alahady satria mety lavalava ny fotoana ka dia misy fandamina tahaka an'izany manarak'izay amin'ny zoma avy izao riavana manomboka amin'ny 18 heures amin'ny enora dia atsona ianareo izay ho tokanana rehetra anatin'izany zany diakonina rehetra diakonina vaovao fa atsona koa nareo diakonina perlasa satria misy fifandaminana sy fiaraha-miasa mahakasika ny ao anatin'ny fampivavahana dia miantso anareo zany mbola tonga amin'io antsona koa ny musicien rehetra mbola tonga mazava azy ny bureau sampana vaovao rehetra dia mbola tonga daholo nareo satria misy fandaminana ankoatra ny fampitondranam-bavaka sy ny fotoam-bavaka dia misy fianaran-kira ihany koa izay mbola ataonareo ankoatran'izay ny pratika ny zavatra ataontsika dia tanterahana amin'ny zoma manomboka amin'ny enora 3 juillet io ka dia mampity izany resaka izany amintsika manarak'izay riavana
araka ny fantatsika dia mbola tsy maintsy manaja ny geste barrière izay tsika dikan'izay amin'ny alahady dia apetraka amin'ny tompo ary ezaka hijery ny tompona andraikitra hoe ahoana ny azona mifandamina satria mety betsaka ny olona dia apetraka amin'ny tompo hoe aho mba hotolorana saina daholo ny rehetra hoe ahoana ny atao mahakasika an'izany dia ny tompo mombantsika rehetra amin'izany ry havana amin'ny zany tsika ny miditra araka izany manarak'izay ry havana dia araky nambarako toa dia misy fanatsarana ny fanekena ataon'ny dekona sy ny filohan'ny sampana ka dia ho hitanareo amin'ny zoma manareo izay voatonona teo ny endrika izany fanekeny izany ao anatin'ny litorjia fa hojerentsika nefa ny larobiso sahady anatin'ny fanofanana hoe inona ny dikan'ilay fiovan'ilay fanekena na fanampin'ilay fanekena mba azontsika mieritreritra hoe aiva misy andraikitra sarobity ity mahafilohan'ny sampana ity na ity mahadekolina ity satria mety tsy voalazantsika le izy tamin'iny fa nitrangan-javatra misy eto anivon'ny FPMA manontolo dia misy fanapa-kevitra angana no raisin'ny filoha sy modaly mba hanampiana ny fanekena ho atsika ka dia mitondra-bavaka izany fotoana ny laroby izany koa sika ry havana amin'ny fito le fiofanana dia izao le salle de conférence le confcol efa afaka miditra ao nareo na amin'ny fito latsaka dimy aza fa ndraindray misy amin'ny fito sasany vao miditra ka mba tsara tonga ara-potoana foana miezaka foana tsika mba ho ara-potoana ny zavatra ataontsika rehetra ezaka le izy ka dia n'izao dia mba samy miezaka araka izany miditra ara-potoana ireo ry havana no didinka samihafa dia manantenantsika fiangonana hitondram-bavaka ireo dekolina ireo satria zavatra lehibe ry havana ny fitondranam-bavaka izay indritr'izay fiaraham-bavaka izay dia tondram-bavaka anareo tsiraray avy nareo dekolina ireo mety tsy mahafantatra nareo fa mitondram-bavaka ianina dia tinam-bavaka ny ankonan'ireo dia tinam-bavaka zava-dehibe izany mariky ny fitiavana anareo koa izany ka dia mba eto am-bavaka koa ny mpitandrina satria hiantrika an'izany fanokanan'izany sy fandraisan-tanan'izany isika ry havana iroso amin'ny fanatanterana ny rakitra zao sika ry havana andalony amintsika ny dekona anatin'ny rakitra ry jeso aloha ranonaina izay fotopaso havana mila varaika amin'ny telopolo sy dimanjato Feel
tonga anatin'ny fanomanam-panahy amin'ny akatoko ny fandraisana isika ry havana todika amintsika mparay fanasan'ny tompo todika amintsika kristianina rehetra ny tenin'Andriamanitra ankehitriny iara ivavaka isika misaotranao izay tompo satria afaka mbola hanomana ny fomam-pananay indrindra hiatrika izany latabatra masina izany ny fanasan'ny tompo tokoa matsy dia mariky ny fiambonana aminao Jesosy Kristy mariky ny famelan-keloka kanefa mariky ny fiambonana ikona dia maro azy izay ny fahamasinanao no angatahanay satria tsy tafahombana amin'ny tenan'i Kristy izay raha tsy menao izany fahamasinana izany fa engany ny teninao izay renisina izao mba hampandiny tenanay rehetra androsoanay amin'ny fahamasinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Misy andiny soratra masina ifampizaranana amintsika ry havana ao anatin'izao akatoky ny fanotanana dekôlina sy fametrahana amin'ny toerany ny komity vaovao zao ao amin'ny Matthieu toko faha 20 Matthieu chapitre 18 verset 21 et verset 22 Matthieu toko faha 20 andiny faha 20 hatramin'ny andiny faha 20 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanatona Petera ka nanontany hoe Tompoko, impiry moa no anontany rahalahy amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? O Jesosy tanina, tsy lazaiko aminareo hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Resaka fahadisoan'ny rahalahy eto dia ny rahalahy zany hoe ny kristianina namana. Tamin'ny fotoan'androny dia ny fariseo dia milaza fa intelo. Anao rehefa manao fahadisoana aminao intelo ny rahalahinao dia mamela azy. Maneny Petera nanontaniany impito. Zany hoe Petera zany mba nisongona ny fariseo izay nampianatra hoe intelo ihany. Ampy izay dia avelao dia fa raha mihoatra an'izay zany mbola tsy fantatra. Petera zany mba nisongonany impito ary fa iny anteren'i Jesosy 70 fois 7 490 fois ka ny isa fito ny isa 7 nitsona hoe chiffre plein zany hoe isa tsy voafetra. Ny pardon zany et sans limite. Pardon pour les frères. Satria maninona misy fanoharana omeny tompo eo ambanimbany eo ry havana. Fanoharana izay mampiseho fa nitrosantsika eo anatren'Andriamanitra dia tsy ho voalohantsika mihitsy na aroviana na arovina. Zany hoe ny fahadisoana vitantsika eo anatren'Andriamanitra dia tsy ho voavela mihitsy sika naoviana naoviana. Kanefa Andriamanitra dia namelantsika. Ary izay no tiany Jesosy ampitainan'i Petera hoe impiry ianao miteny impito fa ny anahy tsy voafetra ilay izy. Tsika rehetra izao dia mety nisy nampalahelo daholo ny pastera nalahelo mihitsy ianao zao ny pastera koa mety nalahelo mihitsy taminao dia ohatr'izay tsika rehetra izao. Fa ny fanontaniana voafetra ve ny famelan-keloka ao anao. Izy mpitandra namana nitory-teny izy dia mba niteneniny dia izao no resany tamin'ilay olona hoy zao n'ilay olona tamin'ny pastera za indray no pastera dia tsy hamela heloko izany na aroviana na aroviana tsy Andriamanitra akory. Dia niteny tamin'ny mpahendrena sy tamin'ny nalahelo ilay pastera dia hoy izy ilay pastera dia manantena zany fa tsy hanisy ratsy olona mihitsy ianao. Satria matsy izay ilay vokatry izy rehefa tsy mamela heloka ny olona dia mazava azy fa tsy maintsy hanao ratsy izy. Hamary ny ratsy fanao izy satria nahoana misy alahelo sy atezerana. Dao no jerentsika ny soratra masina ry havana satria soratra masina nentina malina an'izany raha toa sendra mbola izany mety ao anatsika. Ao amin'ny obolana toko 10. Donc s'il y a la colère dans notre cœur,
La réponse de la Bible dans Proverbe chapitre 10 verset 18 à 21. Oabolana toko fahafolo andiny fahavala ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Akitsika amin'ny anaran'ny Tompo izay mitahiry olo-po manana molotra mandaiky ary izay mampielendrikendrika dia adala ary ny teny maro tsy ilaza iny izay oty fa izay mahatana ny olo no hendry volafotsy voafatina ny lelany marina fa ny fony ratsy fanahy tsy misy vidiny ny molotry ny marina mamerina ny maro fa maty ny adala no tsy fanana ny fahalalana. Zay ro tsara zany fampitandremana atao amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha tehirizitsika ilay lolompona rehefa atezerana dia rehefa mitenitsika dia indraindray tsy voahevitra tsony fa lasa lainga aza izy satria diso misaina loatra ny fotsika dia tsy voafehin'ny fanahy masina tsony dia lasa mety lainga ny afarana dia ino mahatonga azy ny teny manao hoe lasa mampielendrikendrika ilay olo ka ny ambara-bokyny ambony dia lasa adala mihitsy ilay olo arabe zany satria ny teny mamy tsy ilaozan'izay oty ary zay le mila tandremana tsara tsika moa eto amin'ny tany ladila fe dia tsy maintsy mieritreritra tsara fa mifampiresaka manao tsara amin'izany teny maro tsy ilaozan'izay oty alao ihany le vitsy teny ireo olona tsy zay be resaka fa tena raharaha be le satria tsy ilaozan'izay fahotana le zavatra mihitatra eo izy toatra ny sima miseko ny malagasy zay mahatana n'olo no endry volafotsy voafantina ny lelany maro zany hoe précieux mihitsy na ny parole azy on a des paroles précieuses pour les autres ny fony ratsy fanamo dia tsy misy vidiny ny molotry ny maro mamerina ny maro la langue du juste fait vivre beaucoup de personnes fa maty ny adala ny tsy fanana ny fahalalana zany hoe raha tehirizitsika ilay lolo-posy fahatezerana me maty ny fanahintsika ary efa maty ny fanahy dia tsy maintsy mandalo amin'ny fibebahana voavela tsy maintsy manaty izay le azo fijereny resantsika tsy maintsy mibebaka io vo afaka tsy afaka ao amin'izao ilolo-po io no fahatezerana fa ny fibebahana afaka manafaka fanatonana an' Jesosy ampafirin'ny ota nataonao teo anatrenin'Andriamanitra fa ho tanina manao ka tsy hamela azy fa retiko indraindray a mety manimpo fankatiavana ny firahalahiana ao amin'ny Timothée faharoa toko faharoa 2 Timothée chapitre 2 verset 23 et 24 ce qui nuit à la fraternité et à l'amour fraternel au sein des chrétiens. Timothée faharoa toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo sy ny teny felatra amby roapolo fa mandava nino fanontaniana adaladala tsy misy atony satria fantatrao fa mahatonga ino ady zany ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa momalemy fanahy ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra sy ny sisa mandava ny fanontaniana adaladala zay tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany mila eritreretina tsara zany efa anatin'ny fiangonana sy ny fahalahina anatin'ny fivoriana samihafa andraindray misy fanontaniana mampiady fotsiny misy zavatra zay mety mampiady ka mampizara ary mahatonga ny famelan-kelo ka ho tsy ho tanteraka sy ny famelan-kelo tsy mety raha miady ny mpanompo fa malemy fanahy amin'ny olona rehetra izy ravana malala anisany a mampitsoka ny olo am-piangonana no mahita olona miady am-piangonana expérience vai lalovantsika fiangonana zany ao misy olona miady ao dia miala le olona mbola zay ihany hoe sanatiavana ny mbola ohatrehany miady ny samy dekona miady ny samy malefana samy to eo amasom-bahoaka eo tsy tanàna ny olona mbola zay ihany hoe sanatiavana ravana malala tokony ho fiangonana malaza tsy misy petipetina isika hoy apôstôly Paoly ary zany tokony hitany olona miainga any amin'ny borao miainga any amin'ny dekona miainga any amin'ny komity ny sampana rehetra
manaona ny fifankatiavana olona famela heloka vera miara-miasa reo satria sa inona mety zavatra mitrango anatiny manana zany andraikitra lehibe zany anareo tokony andraikitra zay hotokanana amin'ny alahady manana zany andraikitra lehibe zany tsika ary zany mampahirezana atsika tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa iny ny ambarany amin'ny Korinthiana voalohany toko fahinana dimy fahafito 1 Corinthiens 6:7 maranaka ny Tsoratra Masina zao ny ambarany io ary ankehitriny dia kilema aminareo ny ananareo ady aminao anareo ny heviteny nataon'ny mpitandrina anankiray makasian'io ravy nandalona makasian'io izy dia zao hoe raha ohatra ny olona anankiray mikiribiby ady amin'ny kristianana mafy be ilay teny nataon'ny mpitandrina dia lasa adala zany izy zany tena efa adala misy ny olona tahaka an'izany hoe mahafinaritra andao hiady foana enjany zany heviteny zany rehefa tena diniana zany le kilema io hoe misy olona dia faly mihitsy miady faly mihitsy isiany korotana efa lasa adala le olona le mpitandrina hoy zany raha miverina tao amin'ny tenin' Jesosy tsika riavana dia zao hoe famelan-keloka fifamelan-kelo tsy diso zany teo na izao na ianao na isika noho izany dia mifampitaiza hoe inona azy andao ary famela sara ny olona atao batisa ihany olona ava rehefa atao batisa ny zanakao a dia tsy maintsy manao an'izay teny zay foana mitandrina hoe misy zava-baovao tokony olona tokantranonareo mila famela heloka aloha nareo mivady ohatran'izay koa rehefa raisina mpanefana asany tompo ianao zay raisina mpandray ve mamela heloka le manodidina anao aloha sao dia olona tsy mamela heloka akory dia hiakatra amin'ny alitara hotokanana zany hoe raha hotokanana ihany koa nareo diakonina sy birao komity vaovao olona efa namela heloka ve reo olona ireo sa manahoana sa olona nahoana ny akatra io satria tsy hotsapanao mihitsy ny heriny ilay fanokanana raha voatsizay no anatytsika ravana malala hiasa aminao ny fanahy masa ka hampahery anao eritreretanao an'izany eritreretana hoe inona marina zany no lasan'Andriamanitra nosy ty inona marina moa zany tokony ataoko mandritra ny ty herinandro ty kely sisa dia tonga le izy saintsainy tsara le izy manomboka ety mety misy rahatrapoa ny anatinareo any mangatahany tompo mba azonao mamela heloko tsy maninona ataony koa ilay olona hoe za aloha dia nalay misy ny amin'izao ka dia zao mamela ny heloko ao sy ny sisa tsy maninona zany raha zay no ilay fa raha manapa-tonga ny amin'ny alahady ianao ka mbola mitahiry dia sanatry avy natahaka ny Jodasy nytsika dia hatramin'ny farany zany dia tsy nahalala an' Jesosy mihitsy hatramin'ny farany niarakaraka tamin'i Jesosy fotsiny mpiara-miasa fa tsy tena ho apôstôly atokisa ravana malala ny tompo engany izy zany ten'Andriamanitra zany mba misaina antsika ary anareo mpandraifana sany tompo koa aza misalasala mihitsy raha va hitanareo fa mifanaratsiratsy ny dekona sara amin'izany dia mba miteny koa nareo no tokony modelina io nareo no tokony hifampivavaka fandrenena samy dekona izy sanatria mifampitsara anjaranareo mpandraifana sany tompo mamerina ny dekona hoe tsy mety zay nataona zany fa maninona nareo mifanaratsy apitera nefa samy dekona fa maninona raha reglenareo zany zany mandraikitsika mpandray koa satria zay ny fidianantsika azy mbo ray mandreny ampanahy vavolombelona modely ka rehefa mijoro amin'izay izy amin'ilay fanetrena nataony dia mba anjaranareo mba mananatra azy satria zay le mifananatra amin'ny fitiavana ravana malala ny tompo ny antsoina hoe édification de l'église dia tsy ilay olona mitarika ihany akory no mitaiza fa isika koa no mifampitaiza miaro amin'ny tompo isika marina fa mitandrina ohatra mizaran'ny tenin'Andriamanitra mampianatra fa rehefa pratikena amin'izay ny tenin'Andriamanitra dia arakaraka nitarihan'ny fanahy masina anao ny mety hananao expérience zao no hitorako an'izany amin'ny fiaraha-miasa koa sy fiarahako ny olona amin'ny namako ka ianao mety manana expérience amin'ny lavitra kokoa azy nolay miteny amin'ilay izy satria nahoana efa iainanao satsy akapavinao izy dikan'izay afaka mifampahery sy mifananatra hoe mizatra tsy mety manatona anao fa tsy mety kosa loatran'izao sy ny sisa fa eviteo mihitsy ny hoe ny amasom-bahoaka ka ho aseho zany rehetra zany anehoana fa sanatria mikorotana amin'ny fiangonana tsiry avy raha titsika tamana teo am-piangonana ny olona tsy maintsy manana zany teo-panahy zany tokony ndraikitra rehetra
hoe mifanohany reo mifankahery reo amin'izay sehatra misy azy amin'ny anjara fanontona iavana malala engany ka hiasantsika ny fanahy masina hitarika antsika rehetra tiatsika Andriamanitra mifankaty isika satria izay no mampianatra ny tompo antsika rehetra. Man'Andriamanitra ny voninahitra mba antsika ny teniny. Amen. Anao hira anankiray isika ry havana, ny hira 444 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany nataontsika. Fa izao isaky ny andininy dia anao vavaka, zany hoe ataontsika ny andininy voalohany misy vavaka ataoko dia ny andininy faharoa dia mamarana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika. 444 ny andininy voalohany dia misy vavaka, dia ny andininy faharoa dia manao ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika. Ry Andriamanitra tomporanay izay ny an-danitra, ndreto ny mpanomponao izay efa nividinao sy nantsoinao, nanatonanao izahay, mitondra eo anatrehanao reto havanay izay nividinao, misaotra satria ny fihevitra olombelona dia tsy fihevitra Andriamanitra. Novidinao izy ireo amin'ny anjara fanompona izy ireo tsirairay avy ny fandaminanao ny fiangonanao, tsy takatry ny saina mandrakarivo izany. Misaotra anao izahay, dia rainay ianao satria ianao ny tompony fiangonana sy tompony fiantsonana. Mangataka aminao izahay mba hamindra fo amin'izy ireo tsirairay avy, hanafaka azy amin'izay rehetra mety mangeja azy ianao, hanome azy fo vaovao sy fanahy vaovao ary saina vaovao entiny miatrika ampahasahina anatin'ny fahamasinana izany fanokanana sy mandraisan-tanana izany. Misaotra satria mety nomenao teny sahaza azy izy tamin'ny fotoana niantsoanao azy ka nanapa-kevitra sy nanolo teny, fa dia hanaradianao tompo hanaiky izy any antsonao izany. Misaotra anao satria Andriamanitra mifidy olona mandrakarivo ianao, mangataka izay ary mivavaka hoan'izy ireo tsirairay avy nomenao fahasalamana mandritra ity herinandro ity, menao hery sy tanjaka ary dia homaniko ny fanan'izy ireo mba tsy ho variana amin'izao tontolo izao, fa hibanjina ny azo fijalianao Kristy. Dia mametraka ho am-pelantananao ny fiainan'ny ankonan'izy ireo sy ny fiainatokantrano, ny asan'izy ireo, ny adidy amanaritra sahaniny amin'ny fiainana andavanandro. Matoky izay tompo fa hiaraka amin'izy ireo ianao, raha sendra misy ny fitsapana sy ny fizahan-toetra ao anatin'izao fotoana fiandrasana ny fanokanan'izao, dia atao fitsapan'izy ireo fa lalana mitondra ary lalana hitondrana ho amin'izy ireo izany, mba hiantorany aminao isanandro. Mampahirezana izy ireo tompo ary hamasina izy mba ho mendrika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ianareo. Andiny ny faharoa.
Andriamanitra rainay izy ny an-danitra, misaotranao indreny izay satria nomenao ny teny soamafaly ny fiangonanao amin'ny fiatrehana ny alahady ho avy izao. Sarobity izany fotoana izany satria fotoana neonao ny voninahitra ao Andriamanitra, ka na izy izay na izy anetry tena manona ny voninahitra ndreto izay tompo mametraka ao am-pelantananao izany fotoana sarobity izany, ao sady ny fotoana fanomana manomboka amin'ny alarobia izao amin'ny herinandro manontolo ity, ny amin'ny zoma, ny amin'ny alahady maraina. Tsisy miafina aminao fa misy ireo kenikenina samihafa amin'ny atsipiriana izay tsy maintsy mbola hoeritreretina sy hodiniana ary ho atsaraina. Mangataka izay tompo no fiainoana ny fanahy masina ho mpanatanterahany izany sy ho ampisainana izany. Mametraka ao am-pelantananao koa izahay ny vahoakanao, ireo vahinona saina rehetra mba ho tantaninao sy ovimbinao ary fiainoana ny fanahy masina ka ho tafahoana aminao izy amin'ny alahady io. Dia ianao mihitsy Jesosy no hanokana ny mpanomponao, handray tanana azy, hampahery azy indrindra ireo mpanomponao izay efa nofidianao. Mametraka ao am-pelantananao izahay ny fandaminana ny fampivavahana amin'izany alahady izany, ary io lalana tompo ny manana anjara rehetra na izy na izy. Mametraka ao am-pelantananao sady koa ny herinandronay izahay manay tsirairay avy izay nanatrika izao fotoana izao, mangataka ny fitarianao izay mba hampahery anay amin'ny asa aman-draharaha. Mety misy ny zavatra tsy ampozinay eo amin'ny toeram-piasana ao, nangatahanay dia ny ampaherezanao anay mba vavy nomenina marina izahay, dia ianao Jesosy Kristy izay azo fijaliana hitarika anay isanandro isanandro. Mampaherezanay koa indrindra ho an'ny mpianatra rehetra, mampahereza ihany koa ny fiaina tokantrano, ao ny mandalo olana, ao ny mandalo lalatsavitra, ao ny mandalo fahoriana. Aza velanao rery tompo fa tario lalana miazo fijalianao ilay manome anay antoka fa tsy ho reraka izahay raha mitany izany azo fijaliana izany ho fanevana azy. Misy koa ny ady mpanazy atrehanay, ny ady eo amin'ny fiainana matoky izay fa handresy miaraka aminao ilay tomponay sy mpanjakanay. Dia mametraka ao am-pelantananao tompo ny fikasana rehetra, ny vavakaiky akambanay amin'ny anampianaran'i Jesosy anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny ny fanjakana, atao any ny sitraponao, ety an-tany mikakina ny an-danitra, meo anay ny izany sahaza ao anay, ary mamelany tsy helokay tahaka ny namelana izy melona taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakampanay, mba manafahany amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iroso avy hatrany ianao sika ravana amin'ny famangina namantsika izay dona-paoriana, ka ny hira ataontsika dia ny hira 473 ny andiny voalohany sy ny fahadimy ary ny fahiny hitantsika anatin'ny fandarana. Dia mangataka ny fianakaviana Rajosoa isika mba hitsangana ity a, dia mangataka ihany koa ny roan'ny tafo sy izay mety solotena ny sampana manatanteraka ny famangina ho anareo, satria azavaina antsika fiangonana revana fa misy ny olona atao amintsika rehefa misy ny fampitondrana ka ao anatin'ny sampana izy ny sampana ihany koa dia manatanteraka ho an'izay fampitondrana anatiny misy ao anatiny eo dia ny famangina na fiarabana samihafa ireny. Ka ianao zany raha mpandrefana sanytombo fotsiny ka tsy ao anatin'ny sampana dia tsy misy sampana miarabanao, satria misy fampitondrana mantsy anatin'ny sampana. Ka tsara zavaina amintsika ihany zany fa arakaraka ny fandaminan'ny sampana eo ny fiarabana an'izy ireny. Fa raha sendra misy kosa antsika kristianina ka misy fahoriana aminao dia ny fiangonana mamangy antsika araka izany.
amin'ny tompo. Manoloana izao fahoriana mangidy izay mitrango amin'ny fiainanareo izao dia mahatsiaro ny ombony tanteraka ny fiangonana manontolo. Ao tokoa ny alahelo indrindra miampy moa ny tsy fahafahanareo eo any an-tanindrazana natanteraka izany adidy farany amin'ny mpiray-tampo izany ray aman-dreny izany noho izao trangan-javatra rahantsika mahalala misy eto amin'izao tontolo izao. Mbola mampitombo ny alahelo hatrany izany satria zava-dehibe ho antsika manan-kariva ireny faradidy ireny, kanefa izao ny fandaran'Andriamanitra. Ndreto kosa izay raha lahinareo sy hanavavinareo amin'ny tompo, miara-mitondra ny mavesatra aminareo ary mampita izany ny fianakavianareo manontolo na ny eto La Réunion na ny any ampitan-dranomasina ny toeran-kafa na ny Madagasikara, dia mitondra ny teny fampionana sy famparizana feno amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Andeha hiara hitsangana isika fiangonana revana, hiara hitondra sy hampita izao tenin'Andriamanitra izao mandreto avantsika reto. Aza malahelo ny fonareo ny tompo, mino an'Andriamanitra ary mino aiko. Ao an-tranony raiky misy toerana maro, ary avindray akandray anareo any amiko koa izay toerako ny toeranareo koa. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany na hafatesan'i Kristy sy na velona manoray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy santatra izay efa nodimandry, ary niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino faherabelona amin'io isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'intsony ny fahafatesana. Koa isaorana ny Andriamanitra izay manometsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra tomporainay io, ny amin'izany teny fampahalantenana. Efa nandresy ny fahafatesana ianao, menao anay koa ny fandresena. Misaotranao sahady izay ny miasa ny fanahy masina, fa na dia teo aza ny mety ranomasina iray toavanay, na dia teo aza ny aloka mainty ny serana teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ndreto izy noho ny famparizan'ny fanahy masina dia tafahoana aminay eto, miara manandratra anao ilay Andriamanitra be voninahitra, miara mankalaza anao Andriamanitra velona, ny angatanay, ny kasihanao ny fony izy ireo, ho aminareo ane ny famparizan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka ny fiangonana. Marak'izany ry havana dia manatanteraka ny fiam-pihavanana ny fiangonana manontolo. Ao koa antsampany mety misy koa fianakaviana manatanteraka izany, koa dia manolotra izany amin'izay voatoana tsiraray avy teo, rary ny famparizan'ny tompo aminareo izay ry havana. Mahereza tompo. Indramiko kely ilay tenin'ny pasikara teo hoe maray fo, maray saina. Marina izany. Misaotranareo indrindra izay satria dia paozy fonareo izany firaisan-tsaina firay fo izany a. Miray alahelo aminay ianareo. Ny ray fahoriana taminay ka dia misy fiteny manao hoe entan-draray morazaka. Ny fahoriana iala amin'izara dia maivana. Mahatsapy izay fa dia maivana tokoa ny fahoriana satria dia tsy nanary nareo fa miala hory aminay. Nanao soroka miala ny lanja, tongotra miala namindra ianareo. Nafonareo ny tsikarakala-bola dia no lalainareo ny tsikarakara-pahivanana ka dia Andriamanitra manan-karem-pasapona hoe mafy fity ho anareo, saotra indrindra tompoko.
dia misaotra ny tompo isika rehefa na tanteraka soamantsara ny fampivavahana tamin'ity alady maraina ity a mifanamafisantsika ny afatra rehetra izay miresantsika ny kristianina ty ry havana ao mpamarana ny fotoana dia andeha isika hitsangana ndray ny afatra sy ny sotrano toy izao ry havana ny afatra hitantsika anatin'ny fandaro amin'ny anaran'ny tompo aza mihebiheby foana ka tsy mahalala na inona na inona ka adala na marary amin'ny fihetikevitra sy ny fihetiteny izay mahatonga fielonana fifandirana fanaratsiana fiahiahin-dratsy fifandirana ranan-dafo fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana izany manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra momban'ny fianinana. Amen. Nahimtra ho an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay hatrany taloha indrindra sankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandiana ny fiadanana ka manompo ny tompo. Amen. Mamarana ny fotoana ny tompo manjara idina.